Efatrandro mialohan'ny sokafan'ny fametrahana ny tota taratasy filatsako vidina amin'ny fifidianana filoha-pirenena dia vonona ny ametraka ny antota taratasy makasika an'izay ny antoko vitatsika io no marian'ny filohan'izany antoko izany Andriamatoa Patrick Raharmanana nefa fa mbola maro ireo sakatsakana samihafa tsy ahafahan'ny kandida manatanteraka ary mameno ihany koa ny antota taratasy rehetra ilaina araka ny lalàna raha izao fanazavana ho hitany izao. Antsika miteny zao nefa aloha raha ohatra zany ny taratasy eo anivon'ny trésor sy ametrahana an'le caution dia mbola tsy misy décret mivoaka zany amin'izao fotoana zao. Zay zany no ametrahana iny hoe hatraiza marina moa tena hoe marina te hanaovana an'ity fifidianana ity satria le décret zany no mametraka ny pitsopitsony rehetrarehetra. Ao anatin'izay ihany koa anisan'ny ataonay ny fametrahana ny bulletin na ny endriky ny bulletin nefa zany zavatra zany tsy misy lalàna mamaritra hoe ohatrohatrany ahoana moa ny bulletin avoakanay. Eo ihany koa zany ny taratasy zay ilaina any amin'ny resaka hoe na lohetra na tsy le candidat dia efa tany amin'ny direction générale ihany koa zay dia tsy misy ihany koa zany formulaire mikasika an'izay resaka hoe hetra zay ka eo zany tsy fantatra hoe hivoaka rapitso ve zay zavatra zay sa ahoana fa zay aloha dia efa vonona fa miankina any amin'ny administration sy ny resaka any amin'ny décret d'application amin'ny resaka fifidianana zany ny fahafahanay milaza n'le hoe iny ny dossier ho aterinay any amin'ny CES amin'ny Alatsinainy.